Tsy azo hialana tsony amin'izao vanim-potoana izao ny fampiasan'ireo teknôlôjia vaovao amin'ny fikirakarana volam-panjakana, hoy ny ministerany Aitao Rakajamirindra. Anamorana ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana sy ny fangaraharahanina ho fampiasana izany, apakady izay afana ihany koa miady amin'ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana marobe misy amin'izao fotoana izao. Efa mirona miandalana amin'ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny Aitao Rakajamirindra ny fanjakana araka ny fanazavana hatrany. Mpianatra eny amin'ny oniversite misy Valoalina no efa nahazo karatra fikirakirana vola amin'ny alalan'ny Aitao Rakajamirindra ary efa andalana ny fanadihadiana ahafahana manao izany ihany koa ho an'ireo mpampianatra firamina. Fanadihadiany Mamitiny Andriambolonina eo amin'ny sariny Asfitra Rakotomanala. Efa miala tsikelikely amin'ny fikirakirana mivantana lela vola taratasy amin'izao ireo sampandaraha-panjakana araka amin'ny fanazavana. Efa maro ireo sampandrarano mifandray amin'ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny teknôlôjia, isoroana ireo endrika kolikoly sy tsy fanarahan-dalana samihafa. Miandalana fa efa irsoana ihany koa anefa ny fialana amin'ny fikirakirana vola mba hisian'ny mangarahara amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Anisan'izany ny fampiasana karatra fikirakirana vola izay efa manan-kery amin'ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatry ny oniversite. Azo atao ny mampiatra izany amin'ireo sampandraram-panjakana samihafa. Ho an'ny fitondram-panjakana aloha dia amin'ny fampiasana amin'ny fomba mangarahara ny volam-panjakana. Raha miresaka tsika zany resaka bourse mpianatra dia hita fa tao anatin'izany no ahitana fa nisy mpianatra tsy tena mpianatra iakory nefa misitraka an'ilay bourse. Dia hita zany satria le carte tsy maintsy nominatif ary tsy maintsy ohatrany tsika makany amin'ny banque any. Rehefa maka carte tsika dia tsy maintsy fantatra izy le olona tompon'ilay carte dia ohatrany ihany koa ny mpianatra, ohatrany ny mpampianatra, ohatrany any amin'ny personnel administratif et technique sy ny sisa ka raha izy antony voalohany faharoa dia tsy mikirakira n'ilay vola tsony mihitsy. Satria le vola hitantsika fa le cash io zany tamin'ny androny ame anara-pahasalamana reny dia ny vola koa ifidan'ny fampiasana n'le Covid io zany. Fa na izany na janana zany dia tsika miditra ao anatin'le hoe dématérialisation na processus na dématérialisation na fampiasana ny fitondram-panjakana. Itsika androany amin'ny resaka sécurité tsy mila mitondra vola be intsony aty am-paosy fa dia le carte fotsiny dia eny amin'ny sehatra rehetra moa zany no afaka ampiasaina anazy. Anamora ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana ny fikirakarana Rakajamirindra sy ampitaindavitra. Paikady ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ampihenana ny fahasahiranan'ireo mpiasa-panjakana izay tsy maintsy mandeha lavitra rehefa haka ny volany. Ny karatra mpianatra efa miasa eto amin'ny tany sy ny firenena dia efa mihoatra ny 80,000 carte. Izany hoe efa be zany mampiasa anazy ireo mpianatra ireo. Io moa zany araka ny teneniko tareo teo hoe na ianao zany maka vola amin'ny distributeur na ianao tonga dia mandoha vola amin'ny karatra. Efa misokatra ho an'ny daholo be ihany koa amin'izao ny fampiasana ny karatra fikirakarana vola amin'ny Aitao Rakajamirindra izay vera miasa amin'ny positra malagasy araka amin'ny fanampanazavana hatrany.